Falmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fampitinana ny lesona fahadimy isika izay nianarantsika nanisan'iny herinandro iny fifaliana ao anainy hatrany ihany koa ny mizahazo any aminao irina dia tsy handalo fotsiny any ten'Andriamanitra fa hitondra voka-tsoa antsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika dia amin'izany fampitinana ny lesona izany dia hivavakisika. Ianay tsara anjerin-danitra mba raha velom-pisaonao izay amin'ny teninao izay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Sotra ihany koa namoky anay zavatsoa, nampianatra anay ny teninao ary ihany koa nanome anay ny lalana tokony alehanay, nampianatra anay faharetana ihany koa amin'ny zavatra rehetra mety hanjoanay tsirairay avy. Mangataka aminao izay mba ampitoetra ny teninao raha mitina ny lesona izay dia oka ianao hiaraka aminay aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesonantsika moa dia manao hoe finoana na ino kidona na ino kitranga. Lesona ho an'ny lehibe ny tsy anjera amin'ny salamo fa 9:1 manao hoe atao boky no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Amen. Tamin'ny taonjato faha-11 ny asa natomboko ikilifa nijerentsika nandritra ny herinandro iny le hoe ilay kitan'ny fanavaozana ara-pivavahana 200 taona mialoha dia nanomboka namirapiratra tonga ny fisandratan'ny fanavaozana dia temboka fototra 5 no fototra iorenan'io fanavaozana ara-pivavahana io. Voalohany ilay sola scriptura na hoe soratra masina irery ihany, faharoa sola gracia na hoe fahasoavana irery ihany, fahatelo sola fide finoana irery ihany, fahaefatra solus Christus na hoe Kristy irery ihany, ary fahadimy soli Deo Gloria na ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Ireo la fototra iorenan'ireo no dinitsika dia nizaraintsika roa dia ny fototra iorenan'ny finoana sy ny fototra iorenan'ny famonjena. Raha mahakasika an'ilay fototra iorenan'ny finoana na ilay hoe sola scriptura zany sy soli de gloria dia nanova raha-baky-teny an'izao tontolo izao ireo mpanavao fivavahana tamin'ny taonjato faha-11. Nasehon'izy ireo mazava nefa fa tsy misy zavatra manokana momba azy ireo, olona novan'Andriamanitra izy ireo. Noho izany anton'izany nanambaran'izy ireo hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny famakiana ny ten'Andriamanitra no nahatanteraka fahagagana. Inona no natao amin'ny Baiboly ho azy ireo ary inona no azony atao koa amintsika. Izy no fototra iorenan'ny finoana ny Baiboly izany. Amin'ny finoana ny teny fikasana dia mihavao ny finoantsika sy ny herim-potsika ary toy ny voan'ny hazonaina ny ravina, mizara fifaliana, fanantenana ary hazavana, mitaridarana antsika, manome toky antsika, manome hery sy fahendrena, mitondra fiainana ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsem-po ary ara-panahy ihany koa. Tao anatin'ireny fotoan-tsarotra ireny no fiainoan'ny Baiboly ny fiainan'izy ireo ary na dia ny afara tamin'ny fahamoizana ny aina aza mba hitoetra mahatoky amin'ny fahamarinana hatrany. Fandriana mipetraka dia hoe ary ankehitriny mameno ny fiainanao ihany koa ve ny Baiboly? Sa manao ahoana ny toerana misy ny Baiboly eo amin'ny fiainanao? Ny Baiboly manko dia ho an'ny rehetra tokoa. Nanao fanitsiana an'ireo fahadisoana sasany tamin'ny fandika-teny ny Baiboly ny Wycliffe. Nandika avy tamin'ny teny latina manko Itaindalina ka nanao fandikana mivantana avy amin'ny teny nanoratana azy. Namoaka ny testamenta vaovao nandika avy amin'ny teny grika ihany koa izy. Toy ihany koa misy ny Coverdale, izy no nanohy nameno ny asan'ny Itaindalina tamin'ny fandikana ny testamenta taloha avy amin'ny teny hebreo nanoratana azy ka nivoaka ary ny Baiboly voalohany tamin'ny teny anglisy tamin'ny 1535. Io dika-teny io no fototra ny fandika-teny Baiboly be mpampiasa indrindra dia ho an'ireo miteny anglisy, ny version King James nivoaka tamin'ny taona 1611 izy io. Izany hoe ny asan'ny Itaindalina sy Coverdale ary ireo manam-pahaizana namolavolana ny King James version zany dia nisy fiantraikany tamin'ny olona nampitsabotsisany maro ka nitondra azy ireo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Magaga fa ny lehilahy anankiray izay tsy nampiseho ampahibe maso ny fandraisan'ny fanavaozana ara-pivavahana tena nanampy nalaina indrindra tamin'ireo fandikan'ireo dia
Hermasius avy any Rotterdam zany, zay namoaka ny testamenta vaovao tamin'ny teny grika tamin'izany fotoana izany. Reny koa zay tena fototra ny fanjakana rehetra zay nataon'ny mpanavao fivavahana. Tsara ny alalantsika azy ireo satria ahafahantsika ihany koa hoe ny tantaran'ny fivoaran'ny fiangonana kristiana sy ahitantsika ny herim-po zay nananan'izy ireo. Raha mahakasika ny baiboly ihany koa dia raha namolavola ny famoahana ny baiboly tamin'ny dika teny anglisy izy ireo, dia maro ihany koa ny niezaka nandika ny baiboly tamin'ny fitenin-drazany. Amin'izany fomba izany dia afaka namaky mivantana ny baiboly ny mponina Eropa sy ilay tontolo vaovao hita mihitsy ary. Hitantsika eto amin'ny sary ry Martin Luther, ry Pierre Robert Olivent, ry Brest Bible polonais, ry Cassier de Roderena, maro zany fa dia hitantsika fa nisalaha manjakariva izy ireo mba nafahana manaparika ny ten'Andriamanitra eo ampelantanan'ny olona tsirairay avy. Tsy mba nasitrika izany fa nanana ny zotom-po izy ireo ampahafantatra maro ny fahamarinana sy ahafahan'ny tsirairay mandinika an'izany. Ka mahatonga ny baiboly ankehitriny eto an-tanantsika sy eo anivon'ny tokantrano misy antsika. Hoy ny Petera 2:1-20. Fa fantatrareo voalohany indrindra hozy izy fa ny famoahon-kevitra ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Rehefa namaky voalohany baiboly tamin'ny teny latina Martin Luther dia niova ny fiainany. Rehefa namadibadika ny takela tsirairay izy dia tsapany fa nisy hery ambony kokoa nanazava ny sainy. Velona sy mahery ny filazantsara, nanjavona ny fomban-drazana maizimaizina ary nipoitra ny fahasoavan'i Kristy. Herinona ary no nanazava ny sainy dia mifanahy masina. Ilay ihany mpandika teny baiboly nahazo alalana, io no nanambara ny fahamarinana voarakitra ao. Ary io fanahy masina io ihany no omena antsika mba hatakatra an'izany ihany koa eo amintsika. Nanomboka tamin'ny izay fotoana izay dia niarihary. Fa tsy misy firindrana teo amin'ireo lovan-tsofina izay nampianaran'ny fiangonana ofisiala ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny baiboly. Voarakitra ao amin'ny baiboly ny andro fitsipika momba ny finoana sy ny fitondran-tena, sady ambarany fanahy masina amintsika ihany koa izany. Nomboka teo dia nazava tamin'ny Lutera ny zavatra rehetra ary natonga azy nianatra sy nandinika ary koa nizara izany amin'ny hafa. Raha ilay mahakasika ny fototra iorenan'ny famonjena dia ilay hoe sola gracia, sola fide sy solus Christus, fanamararinana fototra telo lehibe no hita dia ny eo amin'ny Efesianina 2:2 izany andin'ny 9. Fa fahasoavana irery ihany izy no ahitana no hamonjenantsika, finoana irery ihany no fomba azahoana fahasoavana, ary fahatelo dia fanomezana fa amin'Andriamanitra, fanomezana ny zanany hoe Kristy irery ihany. Noho ny fahotantsika dia voaheloka ho amin'ny fahafatesana mandrakizay isika, kanefa nanamboatra fomba izay andoavana ny trosantsika sy hanomezana antsika ny fiainana mandrakizay Andriamanitra. Ary nahoana isika ny mila an'Andriamanitra kanefa nitsosa antsika, satria tsy afaka nefa n'ilay trosa isika amin'ny fomba na amin'ny fomba ahoana io na amin'ny fomba manao ahoana. Rehefa hitan'ny Martin Luther raha fa i Kristy irery ihany loharan'ny famonjena azy dia nanomboka nitorana izany fahamarinana izany izy. Anarivony izay voafatotry ny fitaka nataon'ny fahavalo no nafahana sy nivahana. Na dia mahaimaim-poana aza ny famonjena dia tsy voafetra ny sandany ary ampy ho an'ny rehetra tokoa izany. Izany dia nitombo amin'ny fahasoavana izy, izany ihany koa isika mitombo amin'ny fahasoavana. Nandritra ny Moyen Âge manko dia nihevitra ny hahazo famonjena amin'ny alalan'ny sorona masina na ny didy avy amin'ny papa na ny fampijalian-tena na ihany koa ny fivahinianana masina ny olona. Misy ny olona mihitsy izay nampahora ny tenany, tsy nety ho ampy mihitsy aza mandrapa hitan'ny fahasoavan'i Kristy. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia nahatsiaro ho afaka tokoa izy ireo, nitarika azy ireo moa ve izany mety hitarika azy ireo hanao tsinontsina ny lalàna sa katoa azy. Tohina tamin'ny fampianarana nataon'ny Lutera ny epistily ho amin'ny Romanina i John Wesley, raha hita amin'ireo mpamorona ny hetsika metodista izany.
nitarika azy hikatsaka fitombona tamin'ny fahasoavana sy finoana vaovao zany, ary natonga azy hanavao ny lalana sy hiaritra fakapanahy. Ahatonga azy ihany koa andinika ny baiboly misy kokoa, ary nafahany ihany koa ny fototra indrindra dia ny amin'ny fitiavan'i Kristy. Ity mpamarana dia ity lahatsoratra madama ity ny amaranantsika azy, manao hoe ny foto-kevitra lehibe ny tanan'ireo mpanavao fivavahana ireto dia izay ny tanan'ny Vaudois, ry Wycliffe, ry John Hus, ry Luther, ry Zwingli, ary ireo rehetra izay niray tamin'izy ireo dia ny fahefan'ny soratra masina tsy mety diso amin'ny mahafitsipiky ny finoana sy ny fiainana an'izany. Ny laviny ny zon'ny papa, ny an'ny konsila, ny an'ireo rain'ny fiangonana, ny an'ny mpanjaka, ny feno fieritreretana raha ny momba ny fivavahana. Ny baiboly ny fahefana ho azy ary nosedrainy tamin'ny fampianarana ny fotom-pinoana rehetra sy ny fiaimboana rehetra. Ny finoan'Andriamanitra sy ny teny no nanohana an'ireo olo-mason'ireo raha namono ny ainy teo amin'ny antota-kitay fandoroana izy, hoy izy hoe mahereza, hoy latimera tamin'ilay martiora namany raha nadivam-panginan'ny feon'ny lelafo. Andrehitra fanely teo Angletera isika an'io izy noho ny fahasavan'Andriamanitra izay itokisako fa tsy ho faty na oviana na oviana. Dia irina ihany koa mba hanana vodim-pinoana tahaka an'izany isika, ka tsy salasala, tsy homenatra, tsy hatahotra raha izarany ten'Andriamanitra amin'ny hafa. Vavaka isika, inay tsara nirezan-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao. Misaotra ihany koa ny amin'ny fany masina izay niasa tamin'ireo mpanomponao manokan'ireo ankehitriny izay manana ny baiboly eo aminay dia mba hangataka ny fiasan'ny fanahy ihany koa mba hanosika anay hianatra anazy, handinika azy ary ihany koa izary zany amin'ny hafa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.